astysiko androany reo olona dia gommage. Zavatra ilaiko a menaka, rehefa menaka izay anananao ny anahy moa zany safidiko a mila avokana ampiasaiko, dia asiako siramamy. Efa nanao vidéo an'ity a nataoko amin'ny teny frantsay a fa mbola ataoko amin'ny teny gasy izy androany, dia apetako ao ny teny frantsay sy teny gasy. Dia siramamy a, dia alaiko ny menaka kely a eran'ny sotro a, dia ataoko amin'ny baolina, dia asiako siramamy indroan'ny sotro kely, dia alevako amin'izay, kosehako moramora mouvement rotation ohatr'izao. Afaka gomena koa ny molotra. Ny antony a angalana an'ireny zavatra ratsy, ohatra ny hoe ny hoditra maty, ohatra ny hoe amintsika gasy moa ilay izy tseroka, ohatra ny hoe tseroka nefa tsy tseroka fa peau morte satria tsika ny hoditrantsika somary maintimainty. Ho an'ny zareo vahiny kosa moa zany a manala koa an'ilay peau morte fa zareo tsy dia hita ny peau morte an'zareo. Dia io manao gommage io tena ilaina be satria ny antony a manala an'ireny zavatra ratsy mipetaka amin'ny hoditrantsika ireny. Ohatra ny eto zao tena miinsiste be satria eto tadiny misy point noir, eto koa ny anandro indray misy zavatra fotsifotsy izay mivoaka. Rehefa elaela tsy manao gommage dia tsy maintsy esoriko, dia indray isan-kerinandro manao anazy. Dia somary ratsy tarehy aloha rehefa manao anazy fa zaho moa tsy dia hoe tsara be. Dia ny tenda koa afaka atao gommage, izany hoe ireny hitanareo menamena rehetrarehetra ireny zany a manao gommage. Izay zany a mba zavatra ataoko anareo kely androany. Dia avy nanakobana tarehy moa dia fanahiniko mihitsiny a tsy nanao démaquillant tamimaly a, izany hoe tsy nesoriko ny makiazoko rehefa avy nandeha mivoaka. Dia somary tsy natosoko anareo ny fomba nataoko rehefa manasa tarehy, fa kosa rehefa mamafa tarehy dia apetapetaka ohatran'iny, tsy asiana savony a, sasana amin'ny rano matimaty fa tsy rano mangatsiaka. Dia hoalaiko indray ilay baolina, dia asiako curcuma kely a, curcuma moa ohatran'ny hoe tamotamo any amintsika, dia asiako tantely, izany hoe rehefa jaune fotsiny izy zany a, io izy io a manao paty a zany, patina curcuma, izany hoe somary paty ohatran'ny hoe malitalitaka kely. Dia asiako tantely kely satria ny antony a anamboatra paty a ataoko amin'ny tarehy, ataoko karazana masaka rehefa avy eo rehefa avy manao gommage a, iny a manatsara ny tarehy izy iny a, manala an'ireny effet ohatran'ny hoe eto mantsy misy paozintsika ohatran'ny hoe mangamangana ny tarehy, dia mba tsy hamangamangana ny tarehinao zany a, dia manao masaka ianao zany, masaka naturel io ilay izy a. Ny fatrany moa zany a eran'ny sotro kely curcuma, dia asianao tantely kely, godiny kely, dia apetakanao amin'ny tarehy. Dia ny curcuma moa reo olona tena zavatra tsara be amin'ny karazana épice satria ny antony a raha ohatra ianao a somary misy rivotra foana ny kibonao a, dia afaka ataonao anaty sakafo ilay izy. Rehefa ataonao anaty sakafo ilay izy a dia manala rivotra, mampahi koa ilay izy a, laxatif koa ilay izy. Dia ny tena mahatsara ny curcuma koa azo anaovana zavatra maro be da be ilay izy, afaka ataonao amin'ny volo, afaka ataonao amin'ny tarehy, fa androany aloha izy ataontsika amin'ny tarehy a. Dia raha ohatra ianao tsy manana tantely a dia afaka ataonao tapotsina-tody no ataonao masaka aminazy a. Raha ohatra ianao tianao lifting naturel fa ny anahy moa zany a masaka satria avy nanao gommage a, dia masaka normal ny ataoko a, dia ajanoko eo anatin'ny 10 minitra, dia miverina eto rehefa vitakobana koa ny tarehako a. Tena hitako hoe malefaka, tena malefaka be ny tarehako a. Hitanareo amin'izao moa fa somary mbola jaune ny tarehako a. Dia ny zavatra ho ataoko farany a, anao démaquillant amin'izay a satria tsy nanao an'izay a tamimaly a. Dia ny démaquillantko a huile naturel noany ampiasaiko, afaka ataonareo huile coco a, ny anahy moa tena marina huile coco foana no ampiasaiko, fa androany mba hanao exception satria tsy manana huile coco a. Dia ny huile de noix moa lafo be koa izay no tena marina, afanaiko tsara ilay izy a, dia apetako amin'ny tarehy. Ny tarehiko somary sec dia ho an'ny olona efa misy menaka ny tarehiny a,
tsy tsy afaka tsy forsena izy, tsy tokony manao an'iny zany izy, tsy tokony manala menaka amin'ny tarehy, tsy tokony nisy menaka amin'ny tarehy fa safady fa somary tsy voateniko tsara le izy. Dia io vitako izy io dia makiako amin'izay zany ny tarehiko, zany hoe hoesoriko amin'izay ny zavatra ratsy amin'ny tarehiko dia veroneta. Dia hoesoriko amin'izay le jaune anatin'ireny tarehako ireny, le mavomavo, dia jereo sady miala le makiazoko maly satria maly tsy afaka nanala anazy. Jereo raha ohatra moa any amin'ny tany mafana alongany afaka janona eo amin'ny tarehy eo iny, fa kosa aza atao tateliny amin'ny tarehy fa ataovy atodina menaka satria sao dia misy tantely anaikitra ianao dia izay ianao vao sahirana eo ka kerin'ny tantely ny tarehinao. Dia ohatr'izao ny tarehako somary hitako malefaka ilay tarehako tena mety amin'ny tarehako aloha ilay izy dia mirary soa nareo daholo afaka averimberinareo izay indray isan-kerinandro tadidio fa tena manana tsara tarehany manao gommage une fois de temps en temps, na ny hoditrantsika ny vatantsika koa raha mila atao gommage indray isan-kerinandro dia hidratena tsara rehefa avy eo ny hoditra raha ohatra ianao hanoditranao makina. Tarehako izao tena tsapako, tena malefalefaka, tena tsaratsara mihitsiny. Izay fa dia mirary soa daholo, veloma manaraka